Zava-dehibe ary tsy azo ihodivirana hahafahana manarina ny firenena ny fampihavanam-pirenena araka ny hevitra izay noentiny Rakotondrazanany Josoa mpamakafaka politika. Tsy nasian'ny filohan'ny tetezamita taloha Andry Rajoelina resaka anefa izany. Teo jerentsika ny fanapandrazavana mikasika izay. Ny mahagaga amin'ny zavatra nitenen'Andriamanitra Rajoelina dia hoe aleotsika hibanjina ny hoavy fa tsy hijeriny lasa. Nefa raha tiana androso Madagasikara dia tsy maintsy ny fiainana toy ny diatana, banjinina direna ny lasa afaka mibanjana ny hoavy. Ny lasa vitan'Andriamanitra Rajoelina dia nanapotika ny olona izay nahatonga anazy teo amin'ny fitondrana, tsy iza fa ny général Rakotondrazanany Josoa sy colonel Charles ary ireo niaraka taminy raha nitaky ny transition iraisana. Fa adininy fa ny vahoaka malagasy ange no nitolole dia nisy ny raha ho zesika fampiroboroboana n'izany tolona izany adininy izany. Adininy daholo ireo zavatra rehetrarehetra zay tena hoe nahatonga anazy tonga teo amin'ny fitondrana io. Mahagaga azy dia lazainy fa hoe izy no namolavola sy ny karakara ny Andriamanitra Rajoelina tsy candidat n'Andriamanitra Rajoelina, tsy candidat ny mampara Andriamanitra Rajoelina tompoko, fa Andriamanitra Edgar Razafindrava no candidat ny mampara, saingy nataony tsinitsinina na ny ilany na ny andaniny. Amin'izao fotoana izao izy dia mianakendry andeha hamory andreo mpanao politika mba hiara-dalana aminy. Ary ny tena manahirana dia ity ny fehezan-dalana mahakasika ny fampihavanam-pirenena dia ao zany no afametrarana ny fanjakana tsy maty manoto eto Madagasikara. Satria raha raisitsika ohatra tamin'ny ainan'ny Jacob Zuma, dia Jacob Zuma, président Jacob Zuma tany Afrika du Sud, nisy zavatra nahakasika azy tamin'ny 470 dia izay ny antony nahatonga anazy nasorona ary mbola mety enjehana amin'ny fitsarana. Fa Andriamanitra Andry Rajoelina tompon'antoka feny sy tanteraka satria adiny ny tolona nataony tokony handeha hiverina ho any amin'ny FFKM 4 d'église ny filohan'ny République andamina sy hijery ny lalana tokony hombana mba hampandrosoana ny Madagasikara ity, andravana ny fampihavanam-pirenena izay efa tia izy io satria fametrarana fanjakana tsy maty manota ny misy eto.